l'onction et la prière ni usutra sy ny vavaka. Ho avy eto amintsika indray ny lehilahin'Andriamanitra profeta Isa avy atsy Nosy Maurice hiara iasa hiara anompo atsika eto Mahajanga amin'ilay séminaire lehibe mitondra ny lohateny hoe l'onction et la prière ny usutra sy ny vavaka ny alakamisy ny zoma 19-20 février sy ny sabotsy sy ny alahady 21-22 février isaky ny amin'ny 10 ora hariva Ziona Analakely. L'onction et la prière ny ustra sy ny vavaka andray ustra avy amin'ny Jesosy isika andray hery avy amin'Andriamanitra isika ivavaka isika ary mbola ivavaka isika ary tena ivavaka isika ary tsy maintsy ivavaka isika ambaram-pisokafa lavitra. Amboardia zao ny fotoananao ny alakamisy ny zoma 19-20 février isaky ny amin'ny 10 ora hariva etsy Ziona Analakely amin'ny farany paviany bazary Marlaka ary misy sabotsy ny alahady amin'ny 20 ora sasany maraina. Fa nga vitan'izay ho faranana amin'ny alimbavaka lehibe mitondra ny loha hevitra hoe nuit de triomphe aliny fandresena anasana tsika zanak'Andriamanitra rehetra sy zay linany amin'izany fandresena izany io alimbavaka io ary zay amonjany io alimbavaka io dia iangaviana iakanjo mena daholy manambara fa ny fandresena dia ao amin'ny rany zanak'ondry. Velona Jesosy Kristy. L'onction et la prière iarahanao amin'ny lehilahin'Andriamanitra profeta Isa avy atsy Nosy Maurice sy pasteur Isidore Andrianirina avy eto Mahajanga hitanao Andriamanitra tsy mahazo resy isika. Adresy tokanano anaovana ny etsika rehetra Ziona Analakely eo amin'ny farany paveny bazary Marlaka no ahitanao any Ziona. Lahara nantaribia fahana amin'ny fandray 034 96 792 92 033 40 324 74. Jésus revient.